andiny faefabo Luka toko valo andiny fa efapolo. Ary no tavaveriny Jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka fa niandry azy avokoa izy rehetra. Ary indro dia tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny sinagoga, dia niankoroka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka niangavy taminy hiditra ao an-tranony. Fa nanana zanaka vavy tokana, tokony ho 12 taona izy, ary efa ho faty razazavavy. Ary raha nandeha Jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona izay efa nandany ny fanahana ny rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nankao hivoan'i Jesosy raha vehivavy ka nanendro sy nyfaviavy namana, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretina. Ary hoy Jesosy, iza moa no nanendry ahy? Ary rehefa samy nandahy izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanetrika manizina anao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy herin'ny vahoaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy takonazy izy dia nangovotra izy ka nankeo aminy, sady niankohaka teo anatrehany, dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra izay ampony nanendreny azy sy izay nahasitrana niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, antoka ny filonao no nahasitrana anao, mandeha any soa aman-tsara. Ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga ny anankiray avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, maty ny zanakao vavy, aza manahirana ny mpampianatra. Fa Jesosy raha nahare dia namaly azy ka nanao hoe, aza matahotra, mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Ary raha tonga tao an-trano izy dia tsy nisy olona navela niara-miditra taminy afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakobo mba amin'ny ray aman-dreny zazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy. Fa Jesosy nanao hoe, aza mitomany, fa tsy maty izy fa matory. Dia nome azy faty izy aloha satria fantany fa efa maty razazavavy. Ary Jesosy dia nandray ny tanany ka niantso hoe, ry zazavavy, miarena. Dia nody indray ny ainy ka niarina niaraka tamin'izay izy, ary nasaina omena hanina izy. Ary dia talazona ny ray aman-dreny, fa Jesosy nandahara azy tsy hilazalazan'olona ny zavatra hifatao. Amen. Milaza ny hery Jesosy izany teny izany. Mahafinaritra be io Luka 3:20 io mahita koa anao ao amin'ny Marka sy Matteo. Fa misy zavatra anankiroa tena tonga dia mivaingana zany. Tena atodian'i Jesosy dia andeha anasitrana ny zanak'ilay anasitrana ny lehilahy, zanak'ilay lehilahy atao hoe Jairo. Izay tena atodiany. Fa tena mandehanana nefa nisy fahagagana manokana. Haleluya. Ny atodian'i Jesosy dia ny fangatahany Jairo dia ho any tokantrano satria marary mafy ny zanany ka efa ho faty. Zay tena atodiany. Nefa eny am-pandehanana eny dia misy zavatra hafa, ilay fanasitranana n'ilay vehivavy, na nino vehivavy, na rano, na andeha rano, firy taona, na andritra 12 taona, 12 taona ao anatin'ny aretina, 12 taona na andeha rano, 12 taona na rano. Fa rehefa Jesosy miteny hoe ampy zay, rehefa Jesosy miteny hoe tapitra, rehefa Jesosy miteny hoe vita, dia vita ny famonjena, vita ny. Rehefa nanety toerana ny olona andehanan'i Jesosy dia io nakoa ivohany. Any miteny hafa izy dia misy hoe na dia mandray ny akanjony ary dia hositrana. Dia niraisy ny akanjon'i Jesosy dia nanino nitsahatra ny araka tamin'izay dia raha. Manahoana ny fiainanao zao?
inona zavatra mbola mavesatra, inona zavatra mbola mandratsy, inona zavatra mbola mampalahelo, inona zavatra mbola tena hitanao hoe tsy misy farana. Fa tahaka ny vehivavy tia manatona an' Jesosy, manatona an' Jesosy. Tsy nanatona andro Petera izy, tsy nanatona andro Jakoba izy, tsy nanatona ny apôstôly sy dia olona mpiaraka Jesosy teo izy, fa tany amin'ny Noa misy nandehanana Jesosy Kristy. Jesosy Kristy. Io vehivavy io izy hoe nandalo ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana koa. Nandalo ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, fa tsy nisy nahasitrana azy. Nandramana zany zay rehetra afaka natao, nale zay rehetra afaka nale, fa tsy zany naleraha fa nanderafo. Tsisy hevitra tsy tampidalaka leo fiteny. Fa rehefa nahita hoe Jesosy fa misy miantso andeha hanasitrana zanak'izay, nanatona izy tiano andramaka izao fa sambana zay rehetra mialoka aminy. Nanana ny raha vehivavy tia nikasika an' Jesosy, tsahatra teo ny eo le teny, tsahatra teo eo, sitrana teo ny eo le arehetra, ary tena magaga ny asany. Jesosy velony falazaiko anao, Jesosy mahery falazaiko anao, Jesosy misy fahefana lazaiko anao. Tsy hitanao maso izy raha amin'ny androantina, tsy hitanao maso, fa ny fanamasina, ny fanahany mirahany mikasika anao amin'izao fotoana izao, amin'ny alalan'ny titeny ty. Ho anao marary, mino ve anao fa manasitrana anao Jesosy? Ho anao marary taizana arety, voalaza teo fa rehefa manana Jesosy sika tempolo fanamasina. Rehefa tempolo fanamasina anao anatinao, ary fanamasina io manome fiainana. Haleloia. Inona ny zavatra manavesatra anao amin'izao fotoana? Inona ny zavatra mandatra anao amin'izao fotoana? Inona ny zavatra hitanao hoe tsy misy hevitra intsony ary tena hoe manahirana anao? Fa ao amin'i Jesosy ny vahaolana, ao amin'i Jesosy ny vahaolana. Tsy anganongana, tsy resaka fotsiny zany, fa velona Jesosy. Velona Jesosy, mikasika ny lambany sitrana izy, mikasika ny lambany dia sitrana izy. Atsika tsirairay avy zany azo atony amin'ny olona rehetra, manasa ny olona rehetra, mikasika andray azy. Rehefa tena ao anatin'ny ady, ao anatin'ny vesaka, rehefa tena lasa lavitra, rehefa tena hoe maizana tanteraka, tena popotra tsisy azo atao, eo vao tena hoe mahita hoe anatona an'Andriamanitra. Raha mbola mahitahita hevitra foana, mahitahita lalana foana, malalalala zavatra sy zao foana, ilay ohatrany tsy miraran'i Jesosy fa mbola manandrana an'izany rehetra zany aloha. Eo Jesosy ataovy ary andramo daholo aloha. Fa ity vehivavy ity lany ny fananana, lany zao rehetra zao, fa tsisy nahasitrana azy, tsisy nahasitrana azy. Fa rehefa tonga tao amin'i Jesosy mitsahatra. Ny fiainana lazaiko anao rehefa tsisy an'i Jesosy, ny fiainana rehefa tsisy an'i Jesosy dia tena tsisy endriny. Fa Jesosy miasa, Jesosy tonga ny fiainana ho antsirairay avy zay tonga eto. Mety efa manana an' Jesosy ianao, mety efa manana fiainana, fa ampio ny fiombonana amin'i Jesosy, ampio ny fikasiana an' Jesosy, mikasika ny lamban'i Jesosy fotsiny, tena azo fanasitrana. Nisy hery miala tamiko Jesosy, nisy hery miala tamiko, tsapako hoe nisy hery miala tamiko. Fiainan' Jesosy falazaiko anao, fiainan' Jesosy falazaiko anao. Zany hoe ao amin'ny zavatra mahazo anao rehefa ianao manatona an' Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka, rehefa ianao manatona an' Jesosy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, rehefa ianao no mamboraka amin'i Jesosy zay manavesatra anao sy manahirana anao sy mahatery anao sy hitanao hoe tena hoe mitady hamotika anao, Jesosy mamaly, Jesosy mandre. Zanak'Israely tsarovy rehefa tany amin'ny tany Egipta, dia hoy Andriamanitra hoe hitako ny fahorian'ny oloko, reko ny fitaraina ary tsapako ny zavatra mahazo azy. Velony Jesosy, hita ny fahorianao, reny ny fitarainanao, tsapa ny zavatra mampalahelo anao eo am-pitoerana, tahaka ny natsapany an'izany tamin'ny zanak'Israely tamin'ny tany Egipta.
ary izy hoe hidina ary andeha montsy androany koa jesosy amin'ity voalohandohan'ny tao ty atoro anao mikasi azy manatona azy mareta ho ao ozy anao zany efa nanatona voatrabola tsitako zany efa ankasika voatrabola tsitako velona jesosy aoanao izy mahasain'le vehivavy ny finonao navozy ianao zay rehetrarehetra manatona an'Andriamanitra dia mila mino fa misy izy dia inona toerana le zay ve toerana aoka toetra betsaka ao anatinareo ny tenin'i Kristy zay rehetrarehetra manatona an'Andriamanitra dia mila mino fa misy izy sady mpamahazoto zay rehetra mahazoto mitady azy. Halleloia. Aiza misy izany teny zany anaty baiboly? Aiza ho aiza ao baiboly? Hébreu toko faha 1:10 misaotra andininy jereo zay fa zay atao hoe mila ianarana iteny io ary mila raketina ao fa rehefa tonga ny ataky, rehefa tonga ny ady, rehefa tonga ny fitsapana, reny tenin'Andriamanitra reny mamelomelona anao. Iny tenin'Andriamanitra iny no anakana anao zay rehetrarehetra langy afafin'le ratsy, apetrak'le ratsy. Hébreu toko faha 1:10 andininy fahenina fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azo masitraka aminy, fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Mazava be zany teny zany, mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Halleluia. Inoy zay teny nomeny tompo anao, inoy fa manasitrana Jesosy, inoy fa manafaka Jesosy, inoy fa mamaly vavaka Jesosy, inoy fa vahaolana Jesosy. Fa ozy ianao alao ataoko ihany fa tsy fantatra zay ety lao no hoany ihany na hoanina tsy hoany tsy finono zany fa inoy. Hébreu toko faha 1:10 dia fampianarana ny amin'ny finono, ary misy olo finoana be da be voalaza olo ny finoana be da be voalaza namono fidedadedany afo izy nanakombana ny vavany na maro be zavatra voasoratra dia ianao koa androany manatona an Jesosy ary manatona ny finoana fa ny finoana no azo masitraka amin'Andriamanitra. Ary tadio fa anisany nanomezan'i Jesosy tsy mpianatra zay rehetrarehetra nihaino azy tamin'izy teto tany dia io tsy finoana io tena sarotiny Jesosy tamin'io, ary nanomezany tsy ny olona zay nihaino azy mihitsy hoe manao nareo miaotra, mbola tsy manam-pinoana ihany ve nareo, mbola aiza ny finoanareo. Satria Andriamanitra mameny teniny, Andriamanitra mameny hafany fa miankina any aminao indray aveo miankina ny finoanao isay olonierina. Io izy hoe aza mba ho isan'izay tsy mino fa mba mino, aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Manasitrana Jesosy, mamaly vavaka Jesosy, manafaka Jesosy, manome fiainana Jesosy, eo Jesosy ho intanany fa mahavontsy, mahavelo, manome fiainana ampo anao izy ary manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Mazoto mitady azy, mazoto mitady azy, mazoto mivavaka, mazoto mandray ten'Andriamanitra, mazoto misaintsaina an Jesosy, mazoto ao an Jesosy. Fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe ataovy izay zotom-po rehetra amin'ny finoanareo maneho fahatanjahantsaina, amin'ny fahatanjahantsaina maneho faharetana, amin'ny faharetana maneho fahalalana, amin'ny fahalalana maneho fahononam-po, maneho fitiavana. Zany rehetrarehetra zany misy fahazotoana. Ary ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe mazoto fahazamalaina. Olona mazoto mitady an-tompo ianao, olona mazoto mivavaka ianao, olona mazoto mandray tenin'Andriamanitra ianao, fa tsy mamitaka Andriamanitra, tsy mandainga ny teny fa ny olona rehetra izay nanato tahaka ny vehivavy ity dia mahatsapa fanovana fiainana.
mety ohatrany toerany vehivavy io misy ianao zao fotoana lany ny fanananao rehetra vehivavy dia hoarina fiangonana mety efa nate misy ny fiangonana dia fofombadin' Jesosy Kristy izay ho akarin' Jesosy Kristy fa misy betabe ny fiangonana izay vao fitaka fiangonana izay vao baka fiangonana izay noratsaina fiangonana izay nezahana mitsy nogetsaina mety anatin'izany ianao raha vehivavy ny fitahana nambakaina novozonana noterena nogetsaina tamin'ny fombafomba-pivavahana tamin'ny resaka vola tamin'ny resaka fanompona fa tsy nisy fanovana teo amin'ny fiainanao zany tsy nisy fanasitranana tsy nisy fifaliana fa mbola nyjany natao ihany dia tsy famelan-keloka mbola nyjany natao ihany le fahasiahana mbola nyjany natao ihany le fitiavan-tena mbola nyjany natao ihany le fijangajangana nefa nandany ny vola tamin'ny asa fanompona nandany ny vola tamin'ny atokom-pivavahana nandany ny vola tamin'ny mpanompon'Andriamanitra satria ireny tsy namoranao an' Jesosy satria ireny tsy namoranao le tena fiainana fa namoranao fa fanalahidy mba hitahinanao fanalahidy mba aoiazanao dia manomeza tsy ratsy ny manome tsy ny manolotra fa ny ampon'izay rehetrarehetra zay ratsy Jesosy mihitsy ny ao anatinao tsy mahazo fiainana ianao ratsy Jesosy mihitsy mibahanao anatinao ratsy Jesosy mihitsy mikasihinao ka manofa ny fiainanao dia zava-poana daholo zany rehetra zava-poana daholo zany rehetrarehetra zany fa rehefa tonga Jesosy sitrana rehetra fifaliana be ny amin'izany fifaliana be zany ao amin'i Jesosy ny tena fifaliana ao amin'i Jesosy ny tena fifaliana ao amin'i Jesosy ny tena fanafahana ao amin'i Jesosy ny tena fiadanana fa manao izay tonga eto androany manatona azy manitry tena feno miantoraha aminy borao aminy zay rehetra manavesana anao sy manahirana anao ianao zay efa ao amin'i Jesosy aza miala ao intso mifikira ao na ao amin'i Jesosy ary ianao betsaka ny ady betsaka fitsapana betsaka ny fanenjera fa aza natao iarana amin'i Jesosy zany tsy fierana zany hoe satria masika be le vato dia za tsy araka amin'i Jesosy intsony satria ohatrany manahirana be le fiainana dia za tsy araka amin'i Jesosy intsony na inona ady na inona fitsapana na inona fanenjehana Jesosy tsy miovo maly senio ary mandrakizay Jesosy tsy miovo maly senio ary mandrakizay Jesosy fitiavana Jesosy fiainana Jesosy famonjena Jesosy fahazavana Jesosy ihany olana fa tsy vahaolana misy hoe hiala amin'i Jesosy arianao zay indro very zay lavitra anao arianao zay rehetrarehetra mijangajanga ka mafoy anao salamy fafetelo ny fitopolo halleloia Jesosy eny tena mahery Jesosy eny manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra Jesosy eny fiainana ary anatona manao indray hoe amin'ity 20 ty dia etombo fiainana ao anatinao izay omeny Jesosy etombo hery entinao manao sitrapon'Andriamanitra etombo ny fanahy masina ao anatinao ahafahanao miazakazaka miaraka ao amin'i Jesosy halleloia raha vehivavy anaka ny finoanao na sitrananao mandehana somatsy libra rehefa ao amin'i Jesosy afaka rehefa ao amin'i Jesosy tsy zavatra notanginy Jesosy rehefa sitrana izy sa ny zavatra notanginy Jesosy niala ho ny herin'i Jesosy rehefa niala kely ny herin'i Jesosy Jesosy tsy niteny hoe alohanao mijanona elaela eto ao alohanao manampy anahy mameny zao sy nry fa Jesosy niteny hoe anaka mandeha zay rehetrarehetra olona sitrana teo amin'i Jesosy zay rehetrarehetra nafahan'i Jesosy zay rehetrarehetra mivojen'i Jesosy dia lazaiko anao Jesosy niteny foana hoe mandeha satria izao irenina hitongo sy hanambaran'i Jesosy any amin'izay rehetrarehetra leha janona eto daholo ianao aza mihetsiketsika eo tadidinao le demoniaka tany Gadarena rehefa nafahan'i Jesosy tany amin'ny fasany tany foana nisy azy voafato ny fatonana tamin'ny rojo rojo tsy nahafaka azy rojo tsy nahatafona azy fa tapaka foana ny rojo voakeza mihitsy izy fa rehefa tonga Jesosy nanafaka azy rehefa afaka izy nodiny saina lasa olona mendrika ozy hoe za manaraka anao hiaraka amin'ny foana ozy Jesosy aza miaraka aminy
dana makany atokantranoao tantarao zay rehetrarehetra nataoko taminao eraky dia ka polisy ozy izy nambaran'io lehilahy io fanafahan jesosy miaraka an' jesosy tsy fankitsana miaraka an' jesosy dia famahana halleloia miaraka an' jesosy dia famahana vovahinao amin'ny arety vovahinao amin'ny orana vovahinao amin'ny fisedrana vovahinao amin'izay rehetrarehetra mahazonao dia hozy jesosy hoe mandeha torio ambarao tenin'andriamanitra fotoana zao a tena napahanao hevitra mihitsy hoe za dia ho an' jesosy sampisanjato za dia ho an' jesosy sampisanjato mahatonga voalahatra ny tompo tsy miseho aminao ny herin'andriamanitra tsy miseho aminao ny tompo mamaly soanao dia ianao mbola misababaka ianao mbola mitahiry fahotana ianao mbola miziriziry amin'ny hevi-diso mbola mandeha amin'ny lalana tsy ankasitrahan'ny tompo dia tsy miseho aminao ny tompo fa io vavy io a tery lalana ny olona ny fanety vahoaka betsaka fa tsy natao misakany zany a nanatonana an' jesosy mety betabe koa ny ady sy fanenjehana betabe ny zavatra manahirana amin'izao fotoana fa aza atao lasa hoe ho adinonao jesosy lasa hoe tsy rarahinao jesosy fa iza ny mahavitanao afa-tsy jesosy halleloia iza ny mahafaka anao afa-tsy jesosy misy olona rehefa mahazo fitahinao amin'i jesosy mahazo falavorarianao amin'i jesosy dia lasa ohatrany adinodininy jesosy aveo lasa tsy dia hitahita intsony izy aveo lasa tsy dia mandroso miara-vavaka intsony izy aveo lasa tsy dia mandroso miara-manompo tsony izy aveo fa zao lazain'andriamanitra matsa zanak'Israely tandremozy izy fa rehefa tonga any amin'ilay tany izay omeko anao ianao tany tondra-dronono sy tantely ary hipetraka amin'ny trano izay tsy nataonao ary azo sosy tsara rehetrarehetra izay omeko anao ao tandremotsao adinonao jehovaandriamanitra tandremotsao adinonao jehovaandriamanitra ao afaka ianao amin'i jesosy mandehana izy jesosy zao jesosy atao voalohany eo amin'ny fiainanao jesosy atao voalohany eo amin'ny fiainanao jesosy ataovy ambony amin'ny fiainanao jesosy ataovy manapaka ny fiainanao ray manontolo ary noa laharana ny fiainanao ny sanandro sanandro amen manaraka asika nanila vehivavy ny finoanao na vozy ianao tonga indray aveo niditra tamin'ny antrano anankiray aza makao ntsony ianao any andro ao efa maty le vehivavy efa maty le zaza inona ny efa maty eo aminao mety mandamoka foana ve ny fiainanao mety tsisy lavorary tsara ve misy zatra tsy mety foana ve ohatra misy zatra tsy mahompo foana ve tonga jesosy tonga jesosy tao amin'ilay ankonana fanasain'ny ala tao daholo olona rehetrarehetra oba era jolo ray aman-dren'ilay vehivavy ihany miaraka tao eo jesosy matsy azy hoe aza matahotra fa manino ino fotsiny any aza matahotra faharoa zay mbola finoana indray zay voalohany a lay vehivavy lay nandera nandritrorobe folo taona da mandehanao jesosy fa finoanao na vonjy ianao tonga tary amin'ilay trano nisy an'ilay vehivavy zanaky jairo narary efa maty no jesosy aza matahotra fa manino no fotsiny any mbola fandroa finoana indray finoana indray inona natao hoe finoana dia fahatokiana fa marina zay zarizain'andriamanitra ato ary tsy mandaina izy fa zay rehetrarehetra lazainy dia tanterahany finoana dia fahatokiana fa lay zavatra ny lazainy dia tsy maintsy tanterahana na tsy mbola hitanao amin'izao fotoana ny finoana dia fanatenana fa ny tompo dia mamaly ary manome araka ny sitrapony amin'ny fotoanany dia nomeny olona nahitan' jesosy satria efa maty any amin'ny filazantsara hafa dia efa tonga mpitsoka sotana efa tonga mercenera mpitomany satria tamin'ny andron'ny jiosy a tamin'ny andron'i jesosy a dia misy mercenera mihitsy hoe rehefa misy fahoriana rehefa misy faty dia atsona mercenera mpitomany karakaraina mihitsy karamaina mihitsy ary mena vola hitomany amendro fendro ametraka atmosfera na fitomanina fa tonga jesosy rehefa tonga jesosy a nasaina mivoaka daholo rehetrarehetra miala ny mpikarama mpitomany miala ny mpiandry rehetrarehetra teo miala zay rehetrarehetra olona teo tonga jesosy tao amin'ilay raha vehivavy halleloia tonga jesosy androany amin'ny fiainanao any tonga androany halavorary ny mombanao satria jesosy dia fahatanterahana
jesosy dia fahafelona jesosy miasa halleloia ny mararo sifaka amen ny voafatotra ho afaka amen ny malemy hitsangana amen ny maty anana fiainana dia ho velona indray ao amin'i jesosy kristy halleloia mila démontrena porofolo anehoana hery fa zay jesosy fa hitenanao hoe fiainana jesosy nefa ianao mbola maty any mandainga ke zany dia iza ny mandainga jesosy sa ianao jesosy nefa tsy mandainga jesosy nefa velona mandrakizay fa raha jesosy miteny hoe velona manana fiainana mandrakizay manana fiainana be dia be nefa mifanohatra amin'izay misy ianao dia mieritrereta sy mandini saintsaino didio fantaro tsy finoana ve fantikana sitrapon'andriamanitra ve fitehirizana ota ve satria ozy hoe ny tanany jehovah tsy foy fa manino mahavonjy misofo tsy lali-dalovana fa are halleloia halleloia kasika anao jesosy manovanao jesosy ianao manangana anao jesosy ianao ankino am' jehovah ny asanao dia ho lavorary izay asainao andriamanitra nanao ny zavatra rehetra lavorary ary andriamanitra miasa ho mahita anao amin'ny genesisy io hoe ny fanan'andriamanitra namomba tamin'ny rano dia fanan'andriamanitra ny asa nandrefa ny teny dia nanova ny zavatra rehetrarehetra ny asa nanamboatra vita ny fahariana ao anatin'ny fotoana andriamanitra miasa andriamanitra maneho ny hery andriamanitra tsy mahatoritorina mipetrapetraka na malaina ary rehefa ao amin'i jesosy ihany koa ianao izy mame anao ny fanahy izy mame anao ny hery izy mame anao ny fiainana satria fiainany jesosy ary io fiainana io tsy ho tehirizinao anao rehetra amen tsy ho tehirizinao anao rehetra zay mahatonga hoe mandehana anome fiainana ihany koa ianao anome fahavelomana ihany koa ianao donc everitsika vakina tsara le ry amin'ny efarany le tantara hoe velona le Luka toko favalo ny ome azo izy ny olona mety mezany olona ianao zao me fantratra tsy fantatro inona no tonga azy ny amin'ny fiainanao ve ny amin'ny zavatra misy eo aminao ve fa misy farany fomezany alleloia teny aminao ve jesosy teny aminao ve jesosy anoary fa jesosy manamarina hoy ny mpanao salamo hoe aza miaro fahavalo fa na dia lavo ary amina miarina indray ary mitraka indray ny miaraka amin'ny toko romanina toko fafolo tsy homenatra izay mialoka aminy tsy angahy azy mitehatra sy miandry azy noho izany dia ampisika anao hoe jesosy ihany ny lalana ny olona rehetra nitomany sy ny saona azy fa jesosy nanao hoe aza mitomany fa tsy maty izy fa matory ny olona rehetra mitomany sy ny saona fa jesosy nanao hoe aza mitomany fa tsy maty izy fa matory ho anao zany ny olona rehetra mitomany sy misaona jesosy manino jesosy miteny hoe aza mitomany manao zay mitomany ianao zay latsa-dranomaso ianao zay marary ampo ianao zay maratra ampo ianao zay anatin'ny ala hozy jesosy hoe aza mitomany baiko apetraka ny tompoko zany tsy avitany inony zany tsy amsoana makaizy zany eny raha mitomany ahy dia aloha mitomany vetivety fa toy izy ny lalana aveo any fa raha vao mitomany ahy vao mainka io mamparary an'indray raha vao alahelo foana vao mainka io amparary an'indray fa aloha kelikely any izy dia toizana ny lalana amen satria mety eo olombelona ihany ianao dia mety eo mba malahelo sy mitomany fa aza atao lalàna eo aminao zany amen aza atao lalàna eo aminao zany fa toizo ny lalanao miaraka amin'i jesosy aza anozy aza mitomany fa tsy maty izy fa matory dia ahoana ny ome azy fatotra zay misy zavatra bedabe zany amin'ny fiainana zay lazaiko anao zay ianao lazain'olona miaraka amin'i jesosy nefa zao lazain'olona hoe manana an' jesosy nefa zao dia lasa meme anao fa zao lazaiko anao fikira amin'i jesosy jesosy ny tompony teny farany jesosy ny manamarina ny olona moa andriamanitra va tsy hamerary ny olom-boafidiny zay mitaraina aminy
andro amanalina ary hitarehetrehtra va izy lazaiko anao efa miazakazaka ny tompo mamaly anao efa manomana zavatra tsara ho anao ny tompo zany ngely ao am' jesosy misy zavatra tsara ngely ao am' jesosy misy fanantenana ngely ao am' jesosy misy eny ngely ao am' jesosy misy fahazavana ngely ao am' jesosy halleloia betsaka ny anga betsaka ny fitsapana betsaka ny olana betsaka ny siatra fa za lazaiko anao ao am' jesosy ny vaholana misy ny fifaliana feno misy ny fiadanana misy ny valomavaka azo azy misy ny fanasitranana misy ny fanafana misy ny fahavelomana halleloia mifalia ao am' jesosy tomoera ao am' jesosy manana fiainana ao am' jesosy fanapetraka eto am'izao tontolo zao koa anao mba hizara fiaina olona tsisy fanantenana eto am'izao tontolo zao olona malahelo am'izao tontolo zao olona ory eto am'izao tontolo zao olona kivy eto am'izao tontolo zao ianao tahaka an'ilay vehivavy nandray laman jesosy sitrana tsy nandeha ratso ianao tahaka an'ilay vehivavy maty nefa efa natsangana ray manana fiainana betabe mila iainanao zay ary mila zarainao amin'ny hafa ihany halleloia mila zarainao amin'ny hafa ihany koa fa manome fiainana ny tompo manome fahavelomana ny tompo izy hoe raha zazavavy miarena mody indray ny ainy miarina miaraka tamin'izay izy nasainao menahana zay ny filazantsara ny filazantsara dia jesosy manome fiainana jesosy mamoky aina aim-panahy mety efa seposepotra ny aim-panahinao tsy haiko moa zavatra maro isan-karazana fa hoy jesosy anao any mody indray ny ainao amen mody indray ny aim-panahinao mody indray ny herinao ny atanoranao maninao zy izy mody indray tahaka ny amin'ny voromahery salamo fatelo am'izay ny atanoranao mody indray tahaka ny amin'ny voromahery halleloia petraka azakivy fa androany jesosy manasitrana androany jesosy mamelombelo androany jesosy manangana ny maty androany jesosy manangana ny efarava androany jesosy manasitrana ny fo maratra androany jesosy manasitrana ny fo malahelo androany jesosy manala ny ranomaso androany jesosy manangana zay rehetrarehetra ny anjery halleloia satria tonga jesosy dia amify fatipatriny dia olo rehetrarehetra tapaka zany amin'ny anarany jesosy migejany satana rehetrarehetra miala zany amin'ny anarany jesosy fa zay le mbola zavy hoe tonga izy anafaka tonga izy amin'ny famelana tonga izy anome fiainana tonga izy anome fanakotana halleloia dia eto jesosy androany eto tompo androany dia manaova tahaka an'ilay vehivavy ianao misisy midira raiso izy kasio izy amin'ny finoana eo am-pitoerana teneny misy velona ianao jesosy entiko eo natrehanao ty ala heloko ty entiko eo natrehanao ty ratraboky ty entiko eo natrehanao ty tsy fahaizako mamela heloko ty entiko eo natrehanao ty ampoboky ty entiko eo natrehanao ty fizaozaoko ty entiko eo natrehanao ty friareako ty entiko eo natrehanao ty fokomoratohina ty rehefa teneny eto eo anatrehan jesosy daholo zay manavesatra anao amin'izao fotoana zao atolory azy ny fonao atolory azy ny mombanao rehetrarehetra avy aloha izy kasika dia aloha izy anao ny asa fa tsisy tsy hainy atao anananao ny fahavelomana fa jesosy tonga anome fiainana ary anome fiainana be dia be anome fiainana be dia be salamo fahinana amby folo izy hoe fahavokisam-pifalinana eo aminao ny atao hoe voky zany a efa fero zany amen dia hoy izy voasoratra hoe fahavokisam-pifalinana eo aminao salamo fahinana amby folo rehefa tany nefitra ny zanak'Israely a dia nikapohana ny vato satria nangetaheta daholo tsisy rano kapohany Mosesy indroa ny vato rehefa nikapohana ny vato nandeha ny rano dia amin'ny teny frantsay izy hoe il y avait de l'eau en abondance ny abondance zany fa afenoana dia be natsorona amin'ny teny gavy fotsiny hoe be dia be dia nikapohana ny vato nandeha ny rano be dia be dia hatramin'ny biby dia vakeo any amin'ny Korintiana hozy hoe iny vato lampinandeha iny dia izy Jesosy Kristy Jesosy Kristy ny fanjakan'Andriamanitra lazaiko anao fa fanjakan'ny lanitra ny fanjakan'ny be dia be amen fifaliana ve tsy anananao misy be dia be ao fiadanana ve tsy ananao misy be dia be ao fitsarana ve tsy ananao misy be dia be ao fifaliana ve tsy anananao misy fifaliana ao vahaolana ve tsy anananao vahaolana be dia be ao fahatoniana ve tsy anananao fahatoniana be dia be ao halleloia Jesosy androany
androany tadytio manafaka manasitra manome fiainana manome fahaveloma mamporisika anao ray andeha aleloia aza mijanona ozany aloha hijanona kely aloha mba azo hery aloha hijanona kely aloha dia me mitompony hery tsy misy azany anaty baiboly hoe zay mijanona dia me mahazo hery fa ny hitako anaty baiboly dia hoe zay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery elatra no ekarany tahaka an'iny tahaka ny voromahery dia miteny izy hoe hipetraka ve izy na hoe atory ve izy na hoe hitomany ve izy ahoana oazy andeha izy dika zay manino en mouvement mandeha misy zavatra atao me mandroso andeha izy fa andeha izy fa tsy horeraka iazakazaka izy fa zakazaka izy fa tsy ho sasatra raha lasa ny mafy toy izy lalanao ty 24 ty mandeha mandroso aza vela taraiky anao zay rehetrarehetra hita am'izao tontolo zao aza vela taraiky anao zay zavatra tsy mampandroso aza vela taraiky anao zay zavatra rehetrarehetra tsy important am' Jesosy aza mijanona eny eo fa mandeha halleloia izay miandry an Jehovah dia mandroso hery elatra maikarany tahaka an'iny voromahery tahaka an'ina no arany tompo anao voromahery izay miandry an Jehovah tahaka ny voromahery zany vorona zany vorona mahery indrindra voromahery aigle zany tena vorona mahery indrindra amin'izay narian'Andriamanitra ho ary tompo amin'izany ianao ho ary tompo amin'izany ianao manana kely manana fahefana manana vitrika manana fahatsarana manana endrika sy fahatsarana ihany koa zany zay miandry an Jehovah dia mandroso hery elatra maikarany tahaka ny voromahery andeha izy fa tsy ho sasatra iazakazaka izy fa tsy ho reraka amen dia hoy koa ny voasoratra any amin'ny salamo hoe miampiery azy izy miampiery ny mpandehanana izy fa tsy hoe miampiery eo ampetrahana na hoe miampiery izy eo ampakanaina halleloia tsy fakanaina raha lasana vavy 24 fa fandehanana miaraka amin'i Jesosy reo akaina kely mba hisitaka kely mba hisaitsaina kely zay andeha hiaraka amin'i Jesosy ary azo hery zay le mpandehanana na iza andeha na iza tsy andeha halleloia andeha venao amen vakio kely anao raisina tsara le tendrenarehetra zay salamo fahefatra valopolo salamo fahefatra valopolo sambatra mitoetra ao an-tranonao iteranao mandrakariva izy salamo fahefatra valopolo andiny fahefatra sambatra izay mitoetra ao an-tranonao iteranao mandrakariva izy sambatra izay olona manan-kery avy aminao ao am-ponina ny lalana raha mandeha mamaky ny loha sabaka izy dia ataony misy loharano zany ary lohamorana manaro hitahina azy miampiery eny am-pandehanana izy halleloia miampiery eny am-pandehanana izy samy miseho eo anatrehan'Andriamanitra riona halleloia ho anao zay andehanao amin'ity taona 24 ty mbola izotra ianao amin'ny fanarahana an Jesosy amin'ny fitoriana azy amin'ny fanaovana sitrako dia hoy ny tompo aminao hoe arakaraky ny andehananao mbola zonao hery arakaraky ny andehananao mbola zonao hery afake zany izotra ny atao zao izy reraka fa mijanona aloha reraka aloha fa maka aina atsika lalàny lanitra reraka mandehana ihany fa mimahazo hery halleloia mirakla ke zany tarao Jesosy rehefa tao jaona toko efatra dia tsy sakafo ny mpianatra tsy sakafo Jesosy lasa ny Petera sy ny namandrehetra nandeha langa sakafo tany Jesosy teo nahita le vehivavy mila hitoriana rehefa nitory teo Jesosy nitory famonjena nitory an'le roa ranom-boloky tonga avany mpianatra hitondra sakafo hoano izy izy rano dia nga ianao tsy mona dia za tsy manao izy fa nanao sitrapon'Andriamanitra tsy raha indray le sakafo efa narainy Petera misy taona ianao ohatran'izany aza matsapan'izany raha vo zavatra ny tompo raha vo asan'Andriamanitra ary tena hoe mifantoka ianao ary atarian'ny fanahy tsy henonao tsony ianao tsy henonao tsony ianao hereraka hafa kely hafa mihitsy zany fiasan'Andriamanitra zany tena tsy amboamboarina fa tena zavatra hitanao mihitsy hoe misy hery eo amin'Andriamanitra misy fahefana amin'Andriamanitra fa raha ohatra nefa tsy asan'Andriamanitra misy fananao zavatra tsotra fotsiny ianao ny aina fotsiny tamin'izao
ohatranao mimereraka moravizany zany fa rehefa izy le fitoriana rehefa izy le mandeha manao asan'andriamanitra tena hoe mitory dia tsy nota magaga satria ohatr'izay ny Jesosy Jaona 4:4 tsy nona izy aveo rehefa nitory tamin'ny andro atoandro halleloia vakio indray le Isaia izay miandry an' Jehovah dia manoso ery Isaia fa efapolo andininy fa raiky amin'ny telopolo aloha tomboka amin'ny andininy fa fito amin'ny roapolo mihitsy Isaia fa efapolo andininy fa fito amin'ny roapolo nahoana no miteny ianao ry Jakobo ary milaza ianao ry Israely eo hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitro ny rary ny tokony ho ahy tsy fantatrao va tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay mamorona ny faharan'ny tany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalana mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be na dia ny tanora fanaza dia ho reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitona ihany fa izay miandry an'i Jehovah misy karazan'olona telo ny anankiray tanora fanahy ny anankiray ny zatovo ary ny fahatelony izay miandry an'i Jehovah halleloia miandry an'i Jehovah ve ianao izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa elatra miakarany tahaka ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka tohizo ny lalanao miaraka amin'i Jesosy tohizo ny fiazakazahanao miaraka amin'i Jesosy tohizo ny lalanao miaraka amin'i Jesosy fa ho hitanao zany hoe miampy hery ny mandehanaka afaka hovainao anaranao ny Jakobo io afaka hovainao anaranao ny Israely io nahoana no miteny ianao ry tantely nahoana no milaza ianao ry tantely dia hovay anaranao fa miteny ianao direct ny tompo manino ianao miteny tsy hitan'Andriamanitra angamba ny fiainako tsy hitan'Andriamanitra angamba ny lalako fantany mombanao rehetra fantany mombanao rehetra ary efa lamina sy arindra ny zavatra rehetra rehetra halleloia alamy sy arindra ny zavatra rehetra rehetra tsy tao anaty programy vehivavy hosotrany fandiana le dia andehana sitrana an'le zanaka marary le zanaka marary maty avy fa ao amin'ny tompo tsisy fahafatesana ao amin'ny tompo tsisy taraiky zany halleloia so dia hoe taraiky aty mbola tsy manambara taraiky zany fa tonga amin'ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy hoe taraiky aty mbola tsy manan-janaka tsisy taraiky zany Jesosy mame zanaka anao ty taona ty amen tanterahan'ny tompo teny mama izy manokatra izy zay sakatsakana rehetrarehetra any any tontolo fanahany efa ravana tsy manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy efa tapatapahana tsy manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy halleloia mahompiasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy malavrari ianao amin'ny anaran'i Jesosy tafitay ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen satria ny zanak'Andriamanitra adidiny ihany zanak'Andriamanitra dia iandreketany ihany ny zanak'Andriamanitra dia izy no mandraikitra sy mikarakara ary sarobidy ianao eo anatrehany halleloia tsisy mandamoky zany ao amin'i Jesosy tontolon'ny fanjakan'ny lanitra dia tontolon'ny firoborobolo tsy mivadika ny filazantsara mitoriko fahazamatahotra fa tontolon'ny fanjakan'ny lanitra dia tontolon'ny firoborobolo olona efatra zay nanao filazantsara tika olona efatra olona dimy fa gay nao hijanona olona dimy eo foana tia ary fanakana seza fa tsy ampy sokafo masonao sokafo fonao aoka hosay ianao fa ao amin'Andriamanitra dia fampitomboana firoborobolo halleloia zay raha mamafy voakasakaray ianao tsy babonakasakaray no hita eo rehefa avy eo zay fa raha fa kely ny babonakasakaroa halleloia ny fahatsakany lanitra raha lasa nabavy dia zay maty Jesosy nalevy Jesosy tsangana tamin'ny maty Jesosy firy ny ara-nitsangana taminy misy nitsangana tamin'ny maty tany Jerosalema tamin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty fa tiako toy ny nara-panao hoe rehefa Jesosy nitsangana tamin'ny maty lasa ny lanitra eo metabeka nitsangana tamin'ny maty ny afaka tamin'ny fahafatesana afaka tamin'ny fatotra afaka tamin'ny gejany ratsy rehetra rehetra
satria ny fahazakan'andriamanitra dia mitombo, ny fahalatakaan'andriamanitra dia mahazo hely, ny fahazakan'andriamanitra dia miparitaka. Halleloia. Dia tonga avy aminao araka izay ianao. Amekely 30 seconda tselatra kely eo anohanao sy eo atsika zavatra irinao sy eritreretinao efa nytenenao amin'i Jesosy. Tonga ao an-tsainao ilay izy toy Jesosy tonga avy aminao araka izay irinao. Amen. Tonga avy aminao araka izay irinao. Halleloia. Tonga avy aminao araka izay irinao. Tonga avy aminao araka izay irinao. Halleloia. Fa matoko ny tompo, miasa ny tompo ary mandravina ny fotoanao Jesosy. Mandeha ololohonao hanapatapaka ny vy, anotory varavarana varana ary andravina ny fotoana. Halleloia. Isandratra ny tompo amin'ny fiainanao. Isandratra ny tompo amin'ny fiainanao. Hoditavinao zay rehetra miady aminao izy fa tsy hitanao intsony. Halleloia. Zay rehetrarehetra fitaovana ny ampiasaina amelezana anao dia tsy ho ambiny amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Zany miaraka amin'ny Jesosy. Défi ilay miaraka amin'ny Jesosy. Tonga dia samy joro. Halleloia. Ao amin'i Jesosy tsy isy hoe angamba haresy, angamba mahavita. Finoana ampiasy miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Malavrara miaraka amin'ny Jesosy. Manoatra paresy miaraka amin'ny Jesosy. Halleloia. Amen. Mino zany ve ianao? Malaiky zany ve ianao? Ankala zao ny tomponao dia rao Jesosy. Dia afo Jesosy raha mino zany ianao. Fa aza vela angikina ny fahazakany lanitra. Aza vela angikina ny fahazakany lanitra. Fa aoka mifeno fankasana, aoka mifeno orakoraka, aoka mifeno fankalazana. Fa miaraka amin'ny Jesosy ihany. Miaraka amin'ny Jesosy manoatra mombam-pandrisy. Halleluia. Manoatra mombam-pandrisy. Mafy be izy zany teny lazainy Paoly zany. Manoatra mombam-pandrisy. Raiso zany ho anao. Anino afa raisina koa zany ho anao. Janvier 2018 zao. Allo andeha ny tantara. Allo hitombo. Dia hitanao zany fiasan'ny tompo zany. Halleluia. T'as-tu dit d'écouter? Abondance. Avereny abondance. Zay natao ny tompo. Ho anao sy akohana. Satria ao Jesosy. Jereo ny filazantsara rehetrarehetra fa atao amin'ny Jesosy zany rehefa Jesosy miasa. Rehefa Jesosy miasa tsy takatra ny sainao zavatra mitranga eo. Tsy takatra ny sainao zavatra mitranga eo. Tsy araka ny rehetinao zavatra mitranga eo. Fa kio filazantsara. Tsy takatra ny sainao. Raiso ohatra fotsiny. Lany ny vai. Tamin'ny herinao zay nitoriana ho an'izay rehefa nararaka ny rano fianona ny siny tovozina amin'izay tao izy divay. Ampy ho an'ny mpanambady ny olona rehetrarehetra tao mary azy. Ary voatsikarika fa tsara ny olona divay teo aloha. Zany Jesosy. Halleluia. Nona ny olona avy toriana teny nome hoanina izy fa aza rehefa nomena hanina no fidimy sy azan-drano fotsiny tao. Eto ty zany ho Jesosy. Rehefa nentina teo amin'i Jesosy natsaka an'i Jesosy. Rehefa avy natsaka zareo amin'izay natsaka ny saorana moa zany tikitany ho fidimy sy azan-drano nao isaoran'i Jesosy. Asan-drato an'i Jesosy. Zareo amin'izay ho Jesosy. Ahoana mbola nisy foana isy ambiny piry me folo sy bika. Jesosy zany sa tsy Jesosy? Jesosy zany miaraka amin'ny Jesosy. Tsy mio vomaly zay io ary mandrakizay. Tamina ny fidimy sy azan-drano mbola nisy ilay mifity sy ny azan-drano. Ny olona nefa tsy ho dimy arivo. Ahoana? Entina mavaka nzaraina dia nandeha. Mbola nisy ambona ilay rehefa aveo. Halleluia. Inona koa ny tantara moa zay ho natao mana isan'andro tsy isy sakafo tany anefitra fa aveo tompo mandefa mana mandefa mofo mandefa mampendrika ampy isan'andro. Halleluia. Menaka tavoahangy kely anankiray ho an'ilay vehivavy maty ny vatany zanany lasa isan-tao tana amin'ny izy alaina ny vilany zay rehetrarehetra hitanao an-tanàna ina olo vilany rehetrarehetra. Rehefa azonao vilany midina miridrina ao an-tranonao ao dia iny menaka kely iray tavoahangy iny natao vilany. Fa
tsy volany ny menaka na araraka ny menaka zay volany teo ny fianona ny fianona mbola nisy tao anatin'le menaka sy volany tsoa le menaka sy lany zany fiasana tsy miova izy omaly samio ary manao zay ny fanamasina ao anatinao mety ray tavoangy kely fa iloy amin'ny anaran'i Jesosy mitoriana mizara miasa mandehana mandrakarivo zay koa anao fa iahana zay le voalaza hoe loharano boboka tsy mety ritra loharano boboka tsy mety ritra halleloia ho anao mpianatra dia ozy ny tompo hoe amitsainanao a ampianatra anao a amin'ity taon'ity malavra ny fianarana zay atao halleloia ny tompo amesaina ny tompo amefaindrena ny tompo amefasotoa halleloia amin'ny anaran'i Jesosy ho anao mitovy filazantsara ho anao miasa amin'i Jesosy ianao manao asa fanontolo malavra ny amin'ny anaran'i Jesosy ho anao tsirairay hafa fiainam-pananao hiakatra kokoa miaraka amin'i Jesosy hialala bebe kokoa an'i Jesosy hieuty bebe kokoa an'i Jesosy irena ary aketaeta manaraka Jesosy ianao ary aketaeta ny fanao vonjeny ianao dia hitory ianao andeha ianao hiasa ianao halleloia dia ho hitanao fa rehefa mandeha dia voninahitra rehefa miry ianao maro mikasika rehefa mizara teo makasy ianao dimihitra maro mikasika rehefa mitory ten'Andriamanitra ianao amin'izay rehetrarehetra itorany ianao maro mikasika satria le fanamasina ny ao anatinao mitondra fiainana zany fa tsy mitondra fahafatesana halleluia mampiroborobo tombony tompo mameno tompo ary manome amin'ny fahafenona rehetra mameno tompony hoe mihoatra lavitra nohony izay verina sy nakatana mihoatra lavitra noho izay verina sy nakatana dia ifankahitsika amen vanobe folo sy roa arivo janvier dia aleo andeha taona aleo andeha taona aleo andeha volana toy izany hoe mihoatra lavitra noho izay verina sy nakatana zany eo amin'i Jesosy sao dia anao miafyafy sao dia anao teritery fa io Jesosy io a tompontompo sy mpanjakampanjaka tia ny tompo ampianarana zany tsika fa ndraindrayntsika matahotra ndraindrayntsika miaotra ndraindrayntsika ndray no limité an'Andriamanitra amen fa alohantsika tena hoe manaiky hoe tompo manam-pahefana sy mampiroborobo zavatra rehetra aza fieranao mieritreritrao aza fieranao lôzika ianao aza fieranao fisainanao fa ny tompo manam-pahefana ary zavatra pedametra ozinao kasi tompo anao halleloia halleloia misy fahaterahana ara-panahy maro be isy olona hibebaka maro be isy olona ho afaka amin'ny fahotana maro be isy olona fohy fahotany isy olona tena tsy te hery zao mitsony noho ny fitorianao sy ny fanambaranao ny filazantsara halleloia halleloia isy fahaterahana ara-mofo maro be isy anan-janaka isy anana zazalahy isy anana zazavavy isy anam-baty ny anaran'i Jesosy zay tsy nahita azy hoe Jesosy asy zay rehetrarehetra vady maditra ho lasa vady endry amin'ny anaran'i Jesosy raiso amin'ny anaran'i Jesosy fa tompo amin'ny anaran'i Jesosy fa aminanina lazaiko anao zany halleloia zay aretina mola manelikelina anao ao miala amin'ny anaran'i Jesosy sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy halleloia zay roforofo rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy halleloia tsy voalaza ho vafa raha io ianao dia hitanao voninahitra Andriamanitra ho hitanao voninahitra Andriamanitra fa ny tompo rehefa miasa ny tompo tsy manao tsy fohifohy zany tompo tsy manao tsy kelikely zany fa ny tompo Andriamanitra manome ahoana ozy izy toy izay ianao maneno tena tonga tahaka ny olo ny fiadanana hitanao zany olo zany tompo zany lehibe jereo zavatra atao anaty baiboly tsy zavatra kelikely zany baiboly tena saby tsy fampianarana diazana ve fa atao tena Andriamanitra tsy zavatra kelikely zany ato tonga tahaka ny olo zany fiadanana fa tsy hoe tahaka ny rano ray veta na hoe rano ray veta maitsomaitso ohatrany teo tahaka ny olo fiadanana raha mihaino ny tenin'Andriamanitra ary tahaka ny onjany ranomasina fahamarinana zavatra kelikely amin'Andriamanitra tena Andriamanitra Andriamanitra lehibe ary Andriamanitra miasa tsy takatra ny saina izany ho ianao mandeha rano hoe folo taona zany manatona ny sitrana tsy hoe sefa roa folo taona efa tsisy hevitra tsony ianao ary zay ngano mety tsy roa folo taona mbola latsaka izay fa roa folo taona vitainy tompo teo no sitrana tsisy rano le tsony maty daholo maty efa maty le vehivavy fa natsaka ny tompo
atsanga ny tompo andriamanitra ny fivelomana afahavelomana andriamanitra ny fahavelomana tiany tena andriamanitra ilatsaka tiany tompo ilatsaka rehefa zany andiaranao ny fotoana vaovao ty io miaraka amin'ny Jesosy ao anao amen isanandro miaraka amin'ny Jesosy miaraka amin'ny tompo ao anaty hitanao zany fikasian'ny tompo zany hitanao zany fiasan'ny tompo zany ozy tena andriamanitra hoe mangataka mataka ny anaminana fananao anaminananao ny zavatra rehetra amen fa tsara ny tompo tsy amelana lokamoty aho izy tsy amelanareo irery aho izy ka ty aminareo zay tsy mbola hita maso izy a na reny ny sofina ny mbola tsy lazaka tao amin'ny olona nefa nany omano tompo ho an'izay ty azy efa nomano tompo ho an'izay ty azy fa zay ko anao zany ho anao manokana zany amin'nara Jesosy ho anao sy ny amonanao zany amin'nara Jesosy halleloia velona ny tompo manakely ny zavatra rehetra izy sotra Jesosy ny teny nomenao anay manaiky ny anjakany zany teny zany fotsiny zay Jesosy sotra fa fampianaranao anay ilay vavy nandeharana nandritra 12 taona rehefa nikasika anao avy hatrany dia nitsahatra ny raha sitrana izy sotra fa herinao no hery ianao ny tsirairay avy anao tondra fitonianao azy ianao tondra fitsaharanao azy ianao tondra fanasiranao azy ianao mitondra fiainanao azy ianao Jesosy fa tao koa ilay zanaka zay efa maty efa nandrasana fa rehefa tonga ianao Jesosy niteny hoe aza matahotra minoa aza mitomana fa velona izy tondra fiainana ianao antsirairay avy atao ho amin'ny mpivady ho amin'ny tokantrano ho amin'ny ankonana ho an'izay rehetrarehetra eto androany dia mitondra fiainana ianao Jesosy zay fahafatesana fahafin'ilay ratsy zay fatopatotrana fahafin'ilay ratsy zay gezageja fahafin'ilay ratsy zay zavatra ataon'ilay ratsy atonga anamoka sy tsy alavara rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy azazazarety tsy mahompitsongana azy amin'n'anana Jesosy tsy manan-keritongana azy amin'n'anana Jesosy rehefa manomana zavatra tsara ary amin'ny fiainana be dia be halleluia be dia be moa ary tamaro soa zay rehetrarehetra mahasosompady anao hitanao tsirairay avy Jesosy dia mahasosompady anao maniry ianao no atanteraka ary anao mamemitra lavitra zay velona sy angatahana Jesosy halleluia teny velona teninao teny mahery teninao teny mitondra fiainana efa miteninao nitateraka zay lazay tonoliko amin'n'aranao Jesosy iaombiaza ny tsirairay ara-panahana tonoliko amin'n'aranao Jesosy ny alava fiainam-panahany tsirairay avy roso aminao tsy voagejageja ny tahotana tsy voagejageja ny mofo tsy voasariny zao tontolo zao fandeha amin'ny finoana ary andeha amin'ny sitraponao ary dia anaraka ho azy ny zavatra rehetra miasa mandrarà ny asa fivelomana sy ny momba an'izay rehetrarehetra manodidina an'izay Jesosy satria ianao ny lohana satria ny fanjakanao sy ny fahamarinanao tianao katsahana lohana dia ho katsahana Jesosy ary misaotra fa anampy ny zavatra rehetra ary amin'ny mitralavana izay verina sy angatahana sotra Jesosy ianao nefa manala ny saka ianao nefa manala ny fatosa ianao no manala izay rehetrarehetra tsy avy aminao ary mahatanteraka ianao Jesosy fa Andriamanitra velona ianao matoky ianao zay Jesosy halleluia amen